Oentin'izay sehatra ny fampandrosoana izay ihany tetika asa miisa 7 mahakasika ny fiarovana ara-tsosialy, ny tolotra ara-tsosialy ifotony, ny fitantanana ny arena any ambanivohitra ary ny fanamafisana ny ahitao ny firaisamonim-pirenena no natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany. Vatsiny ny vondrona eropeanina vola mitentina hatrany amin'ny 7,10 miliara ariary moa ireo tetika asa ireo. Fanadadiana natao ny Ravakandriamanarina sy Mamy Rasamuel Etrany. Tetika asa miisa 7 mahakasika ny fanamafisana ny ahitao ny firaisamonim-pirenena sy mahakasika ny tontolo iainana, ny fambolena ary ny fampiroboroboana ara-toekarena ny nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohana androany teto amin'ny centre Anima Andriafanambojanahary. Firaisamonim-pirenena miisa 7 miparitaka amin'ny faritra manerana Madagasikara no mahazo tombotsoa amin'ny tetika asa dia ny ONG SA, ny ONG Fiantso, ONG Levin Coopération et Développement, ONG Interaide, Association Mamertou, Vovonana Alliance Voargasy ary ny tambasotra ny syndicat ny tantsana ny réseau sous. Tsara fatongafana moa ireo tetika asa ireo ny solitena firaisamonim-pirenena izay nanambara fa fotoana izao hijoroany firaisamonim-pirenena ho mpandray anjara ny fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena ka tsy hijalona ho mpanara-maso fotsiny ihany. Tena lazana zany toy izao tsy ho tafarina ampilafiterana ankirery ny firenentsika raha iresaka fotsiny izao fampianarana. Isika manana maître framma amanariny maro ary tsika anisan'ny firenena tokony mbola mahaso matsimbola ny maître framma fa ira zao toy izao tsy misy an'izany. Io zany dia efa mandray anjara ny framma dia efa société civile. Ny resaka mutuelle de santé vitim-panafody lafo dia lafo dia ny mutuelle de santé no manampy ny salamam-bahoaka amin'ny fahasalamana ka mandray anjara zany dia tena manao tokoa ny société civile fa tena afaka angizavefana angamba dia hoe fotoana zao tokony isokafany isiny fiaraha-miasa bebe koa amin'ny société civile sy ny fanjakana fa tena andrafitra politika amin'ny tombona hijery vahaolana mahomby amin'izay olana mianjady amin'ny vahoaka manerana ny firenena. Zay angamba tena marina fa société civile dia miteny na ny firenena na ira zao tontolo izao société civile dia manao asa fampandrosoana manerana ny firenena. Ramatoa Eleonore Joasy, ministra mponina ny fiainana sosialy ary ny fiarovana vehivavy kosa dia nanamafy fa efa misy fivoarana azo tsapaikana ny amin'ny asa samy firaisamonim-pirenena sainga mila amafisina izany. Misy zany tsy mitovy na ny traikefa reny fikambanana sy olon-tsotra ireny na koa ny fahafahany zareo mihetsika amin'izao fotoana izao zay ao amin'ny ministera mponina moa zany ministera PIA ny ankamaroany reny fikambanana reny indrindra ny fikambanana tsy miankina ary ankehitriny fa nanomboka tamin'ny taona lasa ny vondrona eropeana nametraka tetika asa dinika ho fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fahafahan'ireo fikambanana sy olona tsara sitrapo ireo manatotosa ny anjara didiny amin'ny fiarahamonina ka fanontanianao hoe aiza ho aiza ny société civile azo lazaina hoe efa mematotra, efa mitombo ny fahaiza-manaony ary efa mitombo ihany koa ny sehatra ivelarany satria efa iara-malala rehefa manaiky na ny vahoaka ifotony na ny sampandraram-panjakana sy ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana manaiky iara-iasa amin'ireny fikambanana rehetrarehetra manerana ny nosy ireny. Mitetina hatrany amin'ny 6,10 miliara na 3 tapitrisa euro moa ireo tetika asa 7 ireo izay vatsiny ny vondrona eropeanina vola. Ny famatsim-bola natolotra amin'ny fanatanterahana ireo tetika asa 7 ireo dia entina porosiana ireo firaisamonim-pirenena andray anjara mivantana fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena amin'ny ady amin'ny fahantrana ary ny fampiroboroboana ny fitondrana tsara tatana hoy ny ambasador ny vondrona eropeanina mona sy miasa eto Madagasikara Andriamatoa Leonidas Tezapsidis.